Tiano atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay Biscuit dimy vaovao, lait, fraise. Ary zato, biscuit mizara fity. Tapao ny hevitra raha te ho lasa millionnaire. Formula, nif salama sy madio. Hatramin'izay nampiasaiko savony lark, malefaka tsara ny hoditra. Savon de toilette lark. Manitra. Faly ery zaza rehefa manao course-vidi satria maina lalandava na mandritry ny alina azy. Course-vidi. Tropique Prod vous présente la grande pointure du Saleg avec le grand maître Tianzam et Zozob au grand complet. Le vendredi 21 mars à 21h au Cercle Mai Saint-Anne-Mour. Partenaire Fréquence Plus 92.8 FM. Infoline 033 24 005 92 033 14 123 23. PAF 10 000 arrières. Niazo alla France androany ny délégation tarihan'ny filoam-pirenena era Jonary Mampianina fantatra fa misy ny fifanarana ara-toekarena goava nataony amin'izany diany izany. Eto an-toerana andrasana mafy kosa ny hoe inona no didim-pitsarana voaka ny RCC momba ny bromaharitry ny anteny mera-pirenena tsy mbola nivoaka androany izany. Tsy ahitana solika any amin'ny faritra Naranjorofo efa ho herinandro izao. Manjaka vokatra izany ny varomaizina. Mahatratratra amin'ny 9,000 ariary ny vidin'ny solika iray litatra. Mitaraina vokatra izany ireo mpampiasa fiarakodia, indrindra fa ireo mponina amin'ny fiakaran'ny vidin'entana any an-toerana. Voasary, ratsy ny vokatra amin'ity taona ity noho ny fisian'ny aretina antsoin'ny tantsaha hoe lagaly. Nisy ny fanadihadiana manokana nataon'ny mpanao gazety teto amin'ny Kolo midina ifotony teny Ambohijafy, toerana mpamatsy hatramin'ny 700 taona ny voasary eto Antananarivo. Nidoboka amponja ary voasazy anao asan-tevoizina mandritra ny 5 taona hidra Farao Yunus ilay karana atitondokotrika ny fakanan-keriny ireo teratany karana maromaro teto Andrenivohitra tato anatin'ny 3 taona ny sesy. Nivoaka io ariva io ny didim-pitsarana momba ity karana ity ary ireo namany 12 hafa. Maresaka avy any ivelany fanamboarana crêpe fourbe io no zava-bita miavaka entina aminao androany. Ponina 5,700 tao Pays-Bas sy ponina 3,700 tao Royaume-Uni niara-ny entana amin'ny fanamboarana crêpe. Anisan'ny nahazo ny diplômany Guinness 7,4 ity sakafo miavaka ity. Ny andindiny ny avetrany. Tiano atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty
hanamora ny fandehanany loto ho any tosy sy ny manodidina be masoandro ankady manga fiombonana andranona ohatra ambodrapeto sy ny sisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anyreto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay mafana tsara kosa zany andro zany a andao ela am'izay lomana e aviengy enareo iaraka aminay e dia mbola faly mitsidika ny tokantranonao indray tomboky lasy tomboky vavy amin'izao ariva izao asaina mpanajana indray ary ianao anaraka ny fampalambo avao eto amin'ny KOLO TV hatramin'ny farany. Mahakasika ny dia ny filoham-pirenena any ivelany tsapa fa fionana mahakasika ny fampiasam-bola sy ny amin'ireo mpamatsy vola avokoa ny ankamaroany izany. Misy dikany lehibe izany amin'ny fanarenana ny toe-karem-pirenena na izany aza vitsy dia vitsy ny antsipiriany azon'ny mpahalala vaovao eto an-toerana ny azo antoka dia ny hoe hanova tanteraka ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany ity dia ny filoha era-janary mampianana tany Etazonia sy tatsy Eropa ity famtinana avy hatrany. Saika ny fampahafantarana ny tompon'andraikitra ny aona tamin'ny filoham-pirenena no hita amin'ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadidianan'ny repoblika. Noho izany, andrasana fatratra hoe inona no zavatra niova, inona no votoatin'ireny fiaonana samihafa ireny ho an'ny vahoaka malagasy. Eny ampatongavana amin'ny alatsinain'izao ve ny filoham-pirenena vao hitatitra ny antsipirian'izy ireo. Azo antoka aloha fa tsy maintsy anontany ny antsipirian'izany ny mpanao gazety. Araka ity fampitam-baovao ity, ny aona tamin'ny département d'État américaine misahana ny raharaha afrikanina ny filoha era-janary mampianana. Azo adika io raha ity fampitam-baovao ity fa miverina amin'ny Londres izany ny fifandraisana eo amin'ny Washington sy Antananarivo. Fantatra ihany koa fa ny aona tamin'ny tale jeneraly lefitry ny FMI sy ny tale-panatanteraka ny banky iraisam-pirenena ny filoha malagasy. Re ihany koa anefa fa ny aona tamin'ny tompon'andraikitra ambony maro amin'ny orinasa goavana Exxonmobil. Mazava ho azy fa resaka fampiasam-bola sy famatsiam-bola avokoa ny votoatin'ireo fiaonana ireo. Inona ary no vaovao tsara ho an'ny Madagasikara nivoatra tamin'izany? Inona no andrasana ankehitriny? Eo aloha ny firavan'ny olana izay nisy teo amin'ny FMI sy ny fanjakana malagasy hatramin'ny taona 2024 noho ny fitantanana nataon'ny fitondrana ravalomanana tamin'izany fotoana izany. Nanampy izany ihany koa ny sazy azon'ny Madagasikara taorian'ny taona 2024. Inona ny tapaka nandritra ny fiaonan'ny fitondram-panjakana malagasy tamin'ny Exxonmobil izay orinasa amerikanina fantatra fa efa nahazo ampahany betsaka amin'ny tahirin-tsolotany misy eto Madagasikara ary efa nahazo alalana hanomboka ny fitrandrahana izany. Dia inona ny tombony ho azon'ny malagasy? Hanao ahoana ny endriky ny fifanarahan-piaramiasa? Mety hisy ihany koa ny fiaonan'ny filoha malagasy amin'ny tompon'andraikitry ny orinasa Frantsay Total any Frantsa. Ity farany izay nanana olana tamin'ny fitondrana tetezamita rehefa nisy ny tsy fahavitan'ny Sonia amin'ny fitrandrahana solotany. Hanao ahoana ny ho vokatr'ireo fiaonana samihafa ataon'ny filoha ireo amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy? Andrasana fatratra ny valin'izany ankehitriny. Momba ny Îles Éparses, araka ny iray androany, angataka ny fomba ahafahana miaraka amin'ny tantana azy ireo amin'ny firenena Europeanina milaza ho tompony ankehitriny ny filoha malagasy. Mazava ho azy, maro ny fanontaniana miandry azy amin'ny fahatongavany eto an-tanindrazana. Fa hiaza ny Frantsa androany filoham-pirenena era-janary mampiana sy ny delegasiona tarihiny. Mbola ny toe-karena trano tena ibahan-toerana amin'ny dian'ny filoham-pirenena io. Fantatra amin'izany fa isy ny fionany amin'ny sekretera jeneraly ny francophonie na ny OIF Abdou Diouf. Isy ihany koa ny fionany amin'ny tompon'andraikitra ambony Frantsay maro. Re ihany koa fa iona amin'ny tompon'andraikitra ara-toe-karena maro sy ireo mpampiasa vola Europeana ny filoha malagasy amin'ny diany any Europe manomboka raha ampitso ity. Araka ny
fampitam-baovao azy moa dia amin'ny alatsinainy avy izao no andrasana ny fiverenana ny filoha era-jonary-mampianina eto an-tanindrazana. Fa betsaka no mametra-panontaniana hoe inona ny tena asa iandraketa ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy ankehitriny. Laza ireto farany androany fa tsy nahafahana nitady vahaolana mahakasika ny fampihavanana ilaina atao eto amin'ny firenena ny iray volana nivorian'izy ireo mbola hotohizana amin'ny fivoriana tsy ara-potoana izany manomboka rahampitso. Tsy tapaka izy ireo ihany koa ny fanonerana an'ireo niaran'ny fahavoazana noho ny krizy sy ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 fa tsy maintsy mbola ifampiresan'izy ireo amin'ny filoham-pirenena zany fanampanazavana. Ny fampihavanana amin'ny lafiny politika tsy mbola voafaritra mazava ny tena fomba hitondran'izy ireo izany ankehitriny raha ny fanazavana. Fampihavanana tahaka ny ahoana no atao eto. Tsy mbola mitovy ihany koa ny hevitra eo amin'ny milaza fa andray anjara amin'ny fampihavanana. Nandritra ny iray volana isan'ny asa nataon'ny FFM na ny fampivondronana ireo milaza fa mampihavana. Anatsoahana fijery mitovy sy hevitra iraisana no tanjona amin'izany fampihaonana izany raha ny fanazavana. Ohatra amin'izany ny FFKM, ny CRN, ny Grand Pardon sy ny maro hafa. Io zany ny zava-dehibe ny ho atao amin'ny roa andro mbola hoentsika amin'ny tsipiriana fa nandalina an'io hoe izy avy ireo mpampihavana inona masotsivany inona avy ny zavatra ho atao eto Antananarivo no manaovana an'izany dia mba zava-dehibe iray no andrasana samy le asan'ny fampihavanana zany asa maharitra ary asa imbolana asa vadi-drano dia noho izany dia tsara ny mifampiresaka sy ny fampitaona mba hitovy ny fijery marobe no ansaina amin'izany. Ankoatra izay dia nilaza ny tompon'andraikitra fa hijery akaiky ny raharaha any Mahajanga ny FFM. Fampihavanana ireo voakasiky ny fifamaliana nahafatesana mpianatra tany an-toerana sy korontana tao amin'ny tranon'ny mpianatra no imasoana. Tafiditra ao anatin'izany ny mpianatra, ny mpanabe ary ny ray aman-dren'ny mpianatra. Misy délégation maromaro hidina any Mahajanga izay verinay fa ny vahaolana dia ny fampihavanana ihany. Izay zava-dehibe ao vahaolana teknika any teknisiana zany tsy tsapahana izany nefa kosa dia mila fihavanana fantatsika ny zavatra nitranga tao ireo zao misy nitoro-trano misy ainana fohy misy n'izao misy tsisy mahazo tombontsoa amin'izany na ny ray aman-dreny na ireo tanora na ny mpanabe na ny mpikaroka na ny firenena. Ahoana ny hevitry ny FFM momba ireo voalaza fa gadra politika ankehitriny? Ahoana ny hevitry ireo momba ny fanonerana an'ireo manana ny namony ainy tamin'ny taona 2024 sy ireo krizy hafa teo aloha raha toa ka efa maro mpiresaka ankehitriny hoe iroso amin'ny famafana heloka fahobe. Voalaza fa iandrasan'izy ireo fifampidiniana miaraka amin'ny filoha era-jonary-mampianina ny fanonerana an'ireo niarambony nandritra ny krizy nanomboka ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 na izany aza nefa misy pitsopitsony tsy maintsy arahin'izy ireo akaiky amin'izay indemnisation izay. Raha ny toy ny fandaharam-potoana ho an'ny FFM dia hanomboka rahampitso ary haharitra 10 andro ny fivoriana tsy ara-potoana eo anivon'izany sampandraraha izany. Ivadika eo amin'ny pejin'ny toe-karena kosa indray isika tsy ahitana solika any amin'ny faritra na Lanjorofo efa ho herinandro izao manjaka vokatra izany ny varomaizina mahatratra amin'ny 4,000 ariary ny vidin'ny solika iray litatra araka ny loharanom-baovao avy any an-toerana mitaraina vokatra izany ireo mpampiasa fiarakodia indrindra fa ireo mponina amin'ny fiakaran'ny vidin'entana any an-toerana. Olon-tsotra no azonay tamin'ny Antsatarby mitatitra ny zava-misy any Feno Ariva Atsinanana. Tapaka le tetezana tsy mori akaiky ny antaratasy kominany Folompany tapaka dia tsisy ravitaillement zany aty afiny rivesta dia fa miakatra be zany le lasa spéculation zany betsaka le risoriso 507 farany ambany dia 10,000 dia misy manao 4,000 misy manao 509,000 zany entre 22 530 000 francs zany ny litre hatramin'ny tapaka an'le tetezana tamin'ny herinandro lasa iny zany tsisy ravitaillement mihitsy aty amin'ny zone nord aty amin'ny raha ty nalanjorofo aty. Efa manao mihitsy ny ministère zany zareo amin'ny travaux publics tamatavy zany manao réhabilitation ao hatramin'izay. Dia ny camion zany ny tôbila mohatra ny 3 tonnes zany tsy tafavoaka ao. Ny taxi provincial no mahazo mivoaka ny tôbila kely. Tena mampanahy be mihitsy aloha resaka carburant tena ho sarotra be mihitsy raha fahitana azy tsy ho voavaha vetivety.
Ratsy ny vokatra voasary amin'ity taon'ity noho ny fisian'ny aretina amin'ny tahony, amin'ny raviny ary amin'ny voany, aretina izay antsoin'ny tantsa hoe lagaly. Nidina ifotony tany Ambojafy ny mpanao gazety eto amin'ny Kolo, nijery akaiky ity izay fitranga ny aretina amin'ny voasary izay isan'ny olana ho an'ny mpamokatra voasary eny ihany koa. Ny faharavan'ny kooperativa ny ombonan'ny mpamokatra teo aloha araka ny fanadidina natao fanadidina. Rava ny FTMA na ny fikambanan'ny tantsa-mpamokatra Ambojafy. Tsy misy araka izany ny firaisankinan'ny mpamokatra voasary ankehitriny. Sahiran-tsaina nefa ny mpamboly mamely mafy ny aretina ary mafimafy kokoa izany tamin'ity taom-pamokarana ity. Ankoatra ny tsiro mandidy nefa isan'ny mamokatra sy mamatsy voasary hatrany amin'ny 100,900 tsena eto Antananarivo Ambojafy. Ho an'ity tsatsa ity izao ohatra dia efa misy mpivarotra ambongadiny iray avy eo Nosy Be mividy ny voasariny. Manana 200 fototra izy ary 500 ariary no ividianana ny kilao amin'ny voasary mifangaro. Izany hoe tsy misy sivana na fanavahana fa miaraka lanjaina avokoa ny voasary araka izay karazany sy ny lanjany. Raha oharina tamin'ny heritaona dia ho ratsiratsy kokoa ny tsenan'ny voasary amin'ny volana Jona raha ny fanazavana. Misy aretina mbola tsy fahitan'ny tantsaha mahazo ny fambolena voasary ankehitriny. Izany zao le izy. Dia izany zao rehefa ohatra hoe tsy voatsabonao ty mbola tsy misy an'ity io, ka rehefa voadidina io dia maina tena tonga dia maina dolo ireo taza-masontsika rehetrarehetra ireo. Trany amboniny. Mbola tsy fantatra tretiny hoe inona marina io aretina io. Ny fiovaovan'ny toetrandro no antony iray mahatonga ny faharatsian'ny vokatra raha ny fanazavana. Ny 900 ny fototra no tratran'io aretina io. Izany hoe efa manahy mafy ny itondonganan'ny vola miditra amin'izy ireo avy amin'ny voasary ireo tantsaha. Ny olana fahasajana amin'izao dia le orana kely dia manjary tsy tena vokatra voasary na tsy tena tonga mihitsy zany ny le voasary. Izay no problème mety amin'ny tantsaha ity. Tsisy afaka atao dia ambolena tsikelikely ambolena zany ny tany ambolena anana mba ho tonga ely izy mba ho vokatra tsara ny voasary. Ady gasy hatreto no entin'ny tantsaha miaro ny fambolena. Volena zavamaniry hafa tahaka ny anana manodidina ny fototra voasary hitasomana ny ain'ny tany. Ankoatra izay dia voatery manondraka isan'andro izy ireo noho ny tsy fampihan'ny rano. Ny 900 tantsaha eto Ambojafy ihany no manana fahafahana mividy ireny fanafody fanondrahana vola ireny iarovana amin'ny aretin'ny hazo. Na izany aza mbola fanafody tsy fantatra mazava na aharingana ny aretina na tsia. Mandany hatrany amin'ny 3 alina isaky ny 2 litatra ny fampiasana fanafody. Mbola tsapatsapatra eto ny fampiasana io fanafody io. Iena betsaka araka izany ny vokatra voasary. Raisina hoe moyenne ankapobeny io zao raha atao hoe ty party losa hita masontsika ty fotsiny zao raha atao hoe misy 100 tonnes zao iny tamin'ny heritaona dia amin'ity izy mety eo amin'ny 70 tonnes eo zany ty losa hita masontsika ty zany zao no jerena fotsiny. Manodidina ny 700 tonnes isaky ny fiakaran'ny vokatra ny voasary miakatra sy azo amidy. Miainga avy eto Ambojafy. Mety ho very sasaka nefa hitare marika io amin'ity taona ity. Mety hisy fiantraikany amin'ny vidin'ny voasary ihany koa izany. Efa nanambana ity aretina manjo ny voasary ity saingy tsy nisy ny fandraisana andraikitra na fanafana mahomby hita aloha hatreto. Tsy mbola manorana voasary amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara noho ny tsy fananany mpamokatra ny kalitao taky an-tsena no anton'izany. Raha ny zava-misy mbola ho ela vao afaka hiantsehatra amin'izany isika. I Chine sy Afrika Atsimo, Indonezia no tena mpamokatra an'ity karazam-boankazo ity aty amin'ny bolabola tany atsimo. Raha toa ka i Brezila no mitana laharana voalohany amin'izany maneran-tany. Trangam-piarahamonina kosa no anizantsika ny fampahalaam-baovao ny doboka ponja ary voasazy hanao asa terivozina mandritry ny 5 taona itrafary Yonosy sy ilay karana atodon'ny kotrika ny fakanan-keriny ireo teratany karana maromaro teto an-drenivohitra tao anatin'ny 3 taona ny sesisesy. Ny voaka arivo ny didi-pitsarana ary namany 240 hafa piray petsapetsa tamin'izany asa ratsy izany fanatetiana. Asa terivozina 10 taona izay no sazy latsaka tamin'ilay teratany karana 330 taona malaza ho atodon'ny kotrika tamin'ny fakanan-keriny karana vitsivitsy tsy eto Antananarivo. Asa terivozina 10 taona ihany koa no sazy azon'ny Brisara, Mosa, Manda, Jabe ary Onga. 7 taona kosa izany ho an'ny Joni ary 4 taona ho an'ny Arifetra, Rijamainty, Andrelagona, Liverika ary Tately Taxi. 470 no voapanga tamin'ity raharaha ity ary eloka be vava 4 no ny ampangana ireto olona ireto. Raha tsy ahivina, teratany karana iray manana toeram-pivarotana iray eo Isotro no nisy nakan-keriny tamin'ny taona 2014. 7 no voatonona honanao izany ka isan'izany i Brisara, George, Mosa, Veve, Hermanda,
Sylvain Ariong teratany-karana iray. Tamin'ny taona 2014 kosa, teratany-karana vavy iray no nisy nakankeriny tao amin'ny hôtely lehibe iray eto Andrenivohitra. 5 lahy no nanatanteraka io kidnapping io, isan'izany tantely taxi sy Andry Lagona. Tamin'ny volana Martsa 2014 kosa, karana vavy iray nitondra devizy no nisy nakankeriny rehefa nisy nanaraka avy teny Ivato. Nentina teny Soavimbahoaka izy ary Jafara no nifampiraharaha tamin'ny havany. Vola 700 tapitrisa iray ambulanja no notakin'izy ireo. Ny ampitsin'io, mbola nisy teratany-karana hafa indray koa nalain'izy ireo ankeriny ary nentina teny Soavimbahoaka hatrany. Vola 200 tapitrisa iray ambulanja kosa no notakin'ireo mpaka ankeriny. Teny Antanomena no saika nakanany vola, voasambotry ny mpitandro filaminana nefa izy ireo. Efa nisy ny raharaha-pitsarana mikasika azy ireo ary efa MD tsy afay Jafara sy ny namany hatramin'ny Jolay 2014. Fiara telo kosa no tsy afaka manohy miasa eny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato intsony. Nambaran'ny komandany jandarmaria Ivato fa tsy mamaly ny fenitra takiny izy ireo. Mitaraina kosa ny tompon'ireo fiara ireo fa mbola amin'ny faran'ity taon'ity vao tokony ho tapitra ny fe-potoana ahafahany miasa. Taxi agré misy 740 nandalo vizita agrément io maraina io teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Sitraka Ravony Arsan. Eo amin'ny 10 minitra no anatanterahany tompon'andraikitra fa amin'ny zandarmaria pirenena ny avy amin'ny ministeran'ny fitaterana sy ny ACM ny fitsirihana ireo taxi agréé. Dingana tsy maintsy atao izany azahoana ny lisansa ahafahana miasa. Isaky nenim-bolana no anatanterahana izany ary voajery avokoa ny pitsopitsony rehetra mandritra io fitsirihana io. Ny état général ny véhicule mihitsy hatrany ny moteur, ny anatiny, ny extérieur, ny intérieur, rehetrarehetra mihitsy ny jiro, rehetrarehetra. Taxi agré miisa 740 no nandalo vizita agrément androany maraina, isan'izany ity fiara iray ity. Dia vao antobily dia kilomètre gauche amin'ny tsy nety. Dia ahoana ny fipetrahandraisany zareo amin'izay? Asiany averina manao compter vizita amin'ireo tena. Toy ity fiara ity, taxi agré miisa 3 no tsy afaka hiasa ao anatin'ny fotoana voafetra fa tsy ireo taxi tonga teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato no afaka nandalo vizita agrément io maraina io. Fiara Dacia 3 no tsy afaka no hiasa intsony. Isan'izany ity fiara ity. Misy olana satria hoe ajanona amin'ity hoe tsy miasa tsony tony Dacia ty. Za moa chauffeur ny asako ka dia zay mahatonga anahy mieritreritra hoe tokony normal ve izy tsy normal amin'izao hitany tomobily moa mbola tsy lany daty ilay tomobily. Mikasika an'ity tranga ity, nambaran'ny komandany zandarmaria eny amin'ny seranam-piaramanidiny ny Ivato fa efa tsy manaraka amin'ny fenitra takiana intsony ireo fiara tsy afaka maneho miasa na eo amin'ny ivon'ny endriny ivelany na eo amin'ny motera. Ho an'ireo taxi agréé izay tsy afaka niasa nanomboka tamin'ny taona 2014, teny Mamory Ivato izy ireo no niantsona. Fomba iray izay nampisehoany tamin'ireo tompon'andraikitra fa mbola afaka miasa tsara izy ireo ary voakojakoja araka ny tokony ho izy ireo fiara na dia efa feno 10 taona aza. Ny zavatra angatanay zany dia ny amerenana aminay taxi ny fitantanana ny taxi amin'ny aéroport. Rehefa misy lalàna volavolaina mba farafaratsiny mba atsona zany le olona ampiarana an'le izy mba hiarahana mandinika an'le lalàna zay avoaka. Antony iray mampitombo ny isan'ireo taxi agré matotoa na ireo izay manohy miasa ihany na tsy manana lisansa aza izao tranga izao. Misy amin'ireo taxi mantsy no miantsona ivelan'ny seranam-piaramanidiny Ivato. Fa ny ainga androany teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ho any amin'ny faritra ny aviny ny vata mangatsiaka ny Marie José Sow vehivavy malagasy ny asa tany Koweït. Lozam-pifamoivoizana no nahafaty rano vaovao voarain'ny fianakaviana. Mahery ny 30 amin'izao ireo tovovavy malagasy namony ainy ny asa tany Koweït raha ny antotanisy manjavozavo amin'ny ankapobeny ny antony tarika ny fahafatesan'izy ireo. Fanadetiny. Ny ampiray indray ireo vehivavy malagasy ny asa tany Koweït namony ainy Perinasa. Toy ireo tranga teo aloha, mifamaofao ihany vaovao voarain'ireo fianakaviana mikasika ny antony tarika ny fahafatesan'ny havany. Ho an'i Marie José Sow, tamin'ny 9 novambra 2014 izy no voalaza fa namony ainy. Lozam-pifamoivoizana ny nahafaty azy raha ny vaovao nampitaina tamin'ireo fianakaviany. Tsy fantatra izy ireo kosa anefa na maty teo no teo ity havany na mbola nitsaboana teny amin'ny toeram-pitsaboana vao nidosy ny fahafatesana. Ny 12 Desambra vao fantatra izy ireo fa namony ainy Marie José Sow 17 taona.
Telo volana taty aoriana voatafody eto an-tanindrazana ny vatana mangatsikany. Anton'izany ny fahatarany fikarakarana ny taratasy ampidina ny razana raha nambarany ny zandriny. Voatery niakatra taty Antananarivo mihitsy manko izy ireo voatotosa izany. Ireo telefony zay fa mikarakara taratasy oro zay nitandregny ny faviana fa ho avy ndraiky ireo volagna aminay hoe fa miamby torona avion ny agny ro zay natoky le hoe nandrentagnandro ireo fangalagna fikarakarana ile taratasy afa près de semaine amizay narignesanay raha fa mirakoraka be ny fianakaviagna mivory miravagna nandray décision nanonga Antananarivo ny fianakaviagna na avy aty amizay ndraiky zahay nandeha ny za ireo tompon'andraikitra amin'ny entreprise amizay 2 semaines vienay teto mbola tsy fanody lahara tsy fanody sorany viavy premier responsable amizay zahay. Ny Angandroany teny amin'ny seranam-piaramanidy ny Vato ho any amin'ny faritra ny Aviny ny vatana mangatsika ny Marie José Soa fa ny fianakaviany no niantoka ny lany tamin'izany fa mangina kosa no nataon'ilay orinasa nandefa ny Marie José Soa niasa tany ivelany. Tovovavy malagasy maherin'ny 30 hatramin'izao no namony any am-perinasa tany Koweït. Raha ny antotanisa eo amin'ny 500 eo ireo vehivavy malagasy miasa any amin'ny firenena io amin'izao. Fa ankoatra ny trangam-pahafatesana izay mampiaya, tovovavy malagasy 700 miasa ny Koweït no fantatra ihany koa fa nampidiry ny mpampiasa azy hatranomaizina. Ho azy ireo, voalaza fa nangalatra teo amin'ny toeram-piasany no antony nanagadrana azy. Ivadika pejy avakosa indray isika efa fantatr'ireo avy eo anivon'ny mpitandron'ny filaminana laharan'ny iray Pascal Aknikov nampiasaina tamin'ny fanafiana ny perception principale teny Analamahitsy ny harivan'ny alatsinainy teo. Fantatra ihany koa fa baspe maromaro hafa vita teto an-toerana no nampiasaina ary efa tratran'ny roa tamin'ireo. Olona roa ihany koa no mbola voataniny amin'ny mpitandron'ny filaminana ankehitriny ary mbola misy ny karoiny. Fanadidina hoentin'ny Zora Kotindrina. Mbola nahitana baspe iray vita tanana tao anatin'ny perception principale tao Analamahitsy ny maraina ny talata fotoana niverenana mpitandro filaminana teny an-toerana. Mbola nahitana vola manodidina ny 700 tapitrisa ariary ihany koa niparitaka tao anatin'ny efitrano. Kofra roa no novakian'ireo jolahy ary efa voangona avokoa ireo vola niparitaka tao. Ny fanangonam-baovao ny mpitandro filaminana no nahafahana sambotra ireo jolahy ireo. Nisy vaovao izay azon'ny brigade criminelle sakelika fahenina. Brigade criminelle sakelika fahenina zany no nahazo loharan-baovao mahakasika hoe misy jiolahy zay mikonikonina hanafika établissement financier zany na banque io na otive io de tamin'izay fotoan'izay moa zany mbola tsy tena fantatra tsara hoe iza amin'ireo établissement financier zay misy eny Analamahitsy fa nitoerana kosa dia voalaza fa hoe eny Analamahitsy no hitranga io zavatra io. Efa misy tapabolana teo eo no nahafantaran'ny sakelika fahenina anio renseignement teo am-pelatanana io zany. Koatra ilay lehilahy iray tratra sambobelona, vehivavy ray hafa no efa voasambotra teny amin'ny manodidina Analamahitsy ny harivan'ny alatsinainy ihany. Araka amin'ny fanadihadiana, ity farany izay voalaza fa pitsikilo. Vola 100 tapitrisa ariary no efa vonona saika ho entin'ireo jolahy nandositra taty ivelany, ny sasany kosa efa vonona tao anaty gony sy sakosy tao anatiny. Tokotokony rehefa tao ty amin'ny fanadihadiana zany tokotokony teo amin'ny telo teo zany tonga le vola. Dia nanomboka nanao ny fanisambola zareo tamin'ny fotoana iny zay nampatonga tamin'ny aliny tsy fantatra koa ireo otrina le vola tamin'ny fotoana iny. Fa ny azo tamin'ny fotoana iny zany rehefa voasambotra sy maty le jolahy zay tratra teo dia nisy ampaham-bola tratra tamin'ny fotoana iny tao anaty gony dia tao anaty kitapo. Raha ny fanadihadiana natao mpitandro filaminana, basy maromaro no nampiasain'ireo jolahy tamin'ny fanafiana. Basy telo no efa tratra amin'izao fotoana izao, PA vita gasy roa sy Kalaknikov iray. Efa fantatra ihany koa ny laharan'ity basy farany ity, efa manao ny fanadihadiana ny mpitandro filaminana. Iza ny tompon'io basy io ary mino hoe fa tsy ho ela dia hivaly. Tsy vao indray mandeha no nisy fandraisana fepetra ohatr'izao teto au niveau anay brigade criminelle en direction police judiciaire. Satria raha fantatsika raha le nisy le kalaky tratra teo aloha reny dia efa nanaovana fanadihadiana daholy ny tobo ny voany le basy reny ary indrindra ihany koa izay olona voatonontonona rehetra amin'izany. Efa tafaverina eny anivon'ny perception principale avokoa ireo vola tratra ireo izay manodidina ny 470 tapitrisa ariary. Mbola misy anefa ireo jolahy efa tafaporitsaka ka tsy mbola fantatra ny lela vola lasan'izy ireo.
feno telopolo taona ny omta tsy dia afaka mirere loatra no ny asa mankadiry miandry ankehitriny nanamafy ny fiarovana ny mpihira sy ny mpamorona ny fiparitahan'ny ny piraty hatramin'ny nipoiran'ny CD efa ho 10 taona mahery zao tsy vita moa ny asan'ny omta na izany azy misy ny vokatra hiakatra fitsarana rahampitso ireo mpivarotra CD piraty folo izay tratra teny Analakely omaly nandritry ny fidinina tampoka nataony ao anivo ny sampana miady amin'ny osika na ny brigade anti-piratage fanatediny. Tratra 10 alina ireo CD piraty nidorana ny taona 2024 nandritra ny fidinana izay nataony ao anivon'ny sampana miady amin'ny piraty. 10,000 alina kosa no tratra ny volana janoary 2024 ny makaty. Hatreto tafakatra 20 ireo nahiditra ponja vonjimaika amin'ity resaka ity. Ny 570 isanjato amin'izy ireo dia saika malagasy avokoa. Na izany azy mitohatra no varotra kapila mangirana piraty eny Analakely. Misy ny lalàna mipetraka amin'ny ady atao amin'ny osika. Sokajina ho tahaka ny alatra rehetra izy ity. Mitovy avokoa ny sazy miandry na ho an'ireo mpivarotra na ireo mpanatonta na ireo izay mividy fidirana ponja hatrany amin'ny 5 taona hatramin'maizana izany. Io zany fa misy lalàna menao zany raha ohatra ka mividy alatra manao totosa manao zany mamokatra zavatra alatra dia misy vidy alatra dia dikazay lalàna anankiray zany ny fehan'izy. Ny lalàna fehan'le izy zany hatramin'izao mbola tsy niova io dia 5 taona hatramin'ny 5 taona hatranomaizina. L'amende hatramin'ny 1 million d'arias. Zany hoe 6 mois à 50 ans d'emprisonnement zany io zany na valable na ho an'le mpividy na le mpanatota. Mbola lavitra ezaka nefa izany ilana hovaina ihany koa ny teo-tsain'ny mpividy mba tsy hanjifa an'ireny piraty ireny. Mifandraika amin'ny fanatsarana andavanandrom-piainana amponina raha teo izany. Hatreto aloha samy mandray izay mety vahaolana mety aminy ny mpanakanto tsirairay avy mba hiadiana amin'ny piraty. Na izany azy mampiena ary mamono antoka ny artista ny piraty na dia manampy azy ireo amin'ny fampahafantarana azy ary izany ankehitriny. Miady amin'ny piraty zany aloha resaka toe-tsaina le izy. Le izy manko ohatrany hoe raha aretiny io dia ohatrany hoe sida zany. Dia ny sida any amin'ny toe-tsaina aloha hoe fomba hiarovan-tena sy ohatr'izany dia ohatr'izay ihany ny piraty hoe tokony miezaka zany ny besany maro hoe mba mieritreritra hoe le mpanakanto miketrika be sady asa be le izy. Tarika voatra manokana aloha vao avy namoaka rakira tamin'ny tena 2024 iny dia tratra mihitsy satria io vao mivoaka ray andro dia efa misy foana io zany apitso e. Zany hoe io moa naiza raha tany misy foana fa hitako hoe ny ezahanay tao anatin'izy moa zany dia ny mpakafiny ny ezahana nresahana tamin'ny eno manjery hoe aza makiria fa tsy foana kokoa ny aty amin'ny mpanakanto. Raha ho an'ny omdakosa indray paikady vaovao nametrahana ity sampana miady amin'ny piraty ity. Nampahafantarana ny be sy ny maro androany ity sampana ity nandritra ny fankalazana ny 70 taona ny omda androany tetsy amin'ny cercle cheminois tamin'ny Mena. Mbola maro ireo ezaka ho ataon'ny omda hanafongorana tanteraka ny piraty raha ny fanazavana azo teny anivon'ny tale jeneraly omda androany. Hatreto misy araiky amin'ny 7,5 alina ireo sanganasa izay arovan'ny omda ka 9,7 amin'ireo dia hira avokoa. Vaovao mahakasika ny toetry ny andro kosa nanontantsika ny fampahalamba avao itoy hatramin'izy mahavy zao ny rotsakorana raha ny fanazavana azo avy ananivo ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro androany. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra isika hatramin'ny tapaky ny volana aprilo avy zao efa tena hita miantraika amin'ny vatana amin'ny toetry ny andro eto Madagasikara ny fiovaovan'ny toetry ny andro izay efa tena ady ombonana maneran-tany ankehitriny. Mety oatra ny antonontono kosa nefa ny fiavian'ny orana amin'ny faraparan'ity volana martsa sy ny fiandohan'ny volana aprily eo. Fanatediny Iangomanitra. Ny tapaky ny volana aprily vao ifarana ny vanim-potoanan'ny rivo-doza izany hoe eo amin'ny 5 andro eo sisa izany raha ny fanazavana nentiny avy eo amin'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro. Mbola itoy hatramin'ny zoma izao kosa ny rotsakorana misy isaky ny folakandro sy ny alina eto andrenivohitra tahaka ny miseho amin'izao alina izao. Tsy tahaka ny isa-taona nefa fa mbola vitsy ary tsy nisy nandalo teto andrenivohitra ny rivo-doza. Ankoatra ny bejiza farany teo tsy mbola misy rivo-doza manambana akory Madagasikara. Ny fotoam-pahavaratra dia tsy azo atika hoe maina foana ny andro, tsy azo atika ihany koa hoe orana foana fa nisy fotoana tokoa ny teo somary miato ny orana satria maina ny atmosfera amin'izao fotoana izao efa miverina indray ny zone de convergence intertropicale izay mandrafitra ny toetry ny andro amin'ny faritra avaratry ny nosy iny. Vokatr' izay noho ny fidinan'ny izay Société dia nilatsaka indray ny oram-baratra
azo everina fa saika manerana nosy. Na izany aza mety mbola isy ny rivo-doza hiditra eto Madagasikara ary manano sarotra na mety ampiova mihitsy ny tety andro momba izany ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fahasimban'ny tontolo iainana. Eo amin'ny lafin'ny toe-karena kosa hita soritra ny tsy fahampian'ny ranonorana amin'ny faritra maro manerana ny nosy hatreto araka ny vaovao azo avy any amin'ny ministeran'ny fambolena ka mety ampiana hatrany amin'ny 10 isan-jato ny vokabary. Manampitrotraka an'izany ny andiam-balala mety ohatra ny antony ny rojakorana eto Madagasikara amin'ny faraparan'ity volana martsa sy aprily ity raha ny fanazavana azo. Voatery mametraka paikady manokana ny eo anivon'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny jony manomboka ny taona 2024 lasa teo ka nalefana ivokatry ny fiovaovan'ny toetrandro eto amintsika io raha ny fanazavana azo tena ny lehiben'ny sampana miaro ny tontolo iainana eny anivon'ny ministeran'ny fambolena. Mbola tsy misy anefa ny fampiarana ireo paikady ireo noho ny tsy fisian'ny famatsim-bola raha ny vaovao azo hatrany. Vaovao avy any amin'ny faritra herinandro izay manjaka ny andiam-balala mandrakotra ny distrika 4 ao amin'ny faritra Melaka, Maintirano, Pesalampy, Morafenibe ary Antsalova. Miazakazaka araka izany ny firongatry ny fitombon'ny isan'ny velarantany rakotra ity biby manimba vokatra ity. Hatahorana araka izany ny fiakaran'ny vokatra katsaka hiantona ny sakafo amin'ny maintsoahitra sy ny vary. Ny andindininy tatery ny olon-tsotra iray avy any an-toerana. Morafenibe zany zao no misy amizao Morafenibe, district Morafenibe zany de Besalampy de neto Maintirano zany aty amin'ny commune atao hoe Mafaizizo aty amin'ny akaiky ny Maintirano eto zany. Zay de tena hoe nahenoana fisiana andiam-balala aloha. De Antsalova koa zany nahenoana koa tamin'ny atoandro teo zay. Zany hoe atao faritra première zany presque mirakorakotra ny andiam-balala zany amizao e. Zay zany no azo lazaina amin'ny ankapobeny fa raha ny kasika an'izay resaka distrika efatra zany amizao no tena ahitana zay andiam-balala zay. Maintirano zany de Besalampy de Morafenibe de Antsalova. Raha ny famonombalala moa zany mbola tsy de tena misy zany fa de le fokon'olo zany no mezaka mamony zany satria presque manimba volo moa le izy zany le indrindra anatin'le fambolena zao le voly efa voavolon'olo regny zany ny ravany valala misy le tena hoe famonombalala amin'ny lalan'ny fanafody sy ny raha regny zany mbola tsy misy hatramin'izao anatin'ny mamboly olo zao le raha ny kasaka zao lefa miasa manomboka miakatra amizao le kasaka maitso zany. Fa tsy mbola misy fiantraikany eo amin'ny vidim-panafody hatreto ny fitotongan'ny ariary raha ho an'ny fanafody ampiasain'ny hôpitalim-panjakana no resahina. Ho an'ny olafitry ny farmasia kosa dia nahitana fiakarany kely izany raha nambara ny tompon'andraikitra ny 9,900 fanafody eto Madagasikara izay afarany avy any ivelany dia tsy mandoa ampatseranana avokoa avy any Inde ny 9,900 ireo fanafody ireo fanatediny. Isan'ny mampitaraina ny ankamaroan'ny raha ny vidin'ny fanafody ankehitriny. Milaza ny olafitry ny farmasia fa misy fiantraikany eo amin'ny vidim-panafody ny sandany ariary amin'izao fotoana izao. Fiakaran'ilay vidim-panafody zany angamba tsy dia teny hoe niakatra be nisy fiakarana kely le izy fa mahatonga an'ilay izy zany dia izay moa le voalaza hoe afarana avy any ivelany daholo le fanafody dia le volantsika somary nisy fitotonganany kely dia iny no mahatonga an'izay. Iny no mahatonga an'ilay hoe somary miova kely le vidim-panafody. Ny mifanohitra amin'izany kosa ny voalaza ny fitoerany iray mpamatsy fanafody ny hôpitalim-panjakana eto amintsika. Tsy manova ny vidim-panafody izy ireo ao anatin'ny taona iray na inona mitranga mandritra izany. Araka izany, tsy misy fiantraikany amin'izy ireo hatreto ny fitotonganan'ny ariary manoloana ny euro sy ny dolary. Na dia eo ary ny ataontsika hoe fiakaran'ny devise amin'izao fotoana izao zany ny euro sy ny dolary satria tsara marihana aloha fa ny fanafody zay vatsiny salama andreo tobim-pahasalamana mpanjakan'ireo zany dia afarana ny akamarony 9,900 n'ireo fanafody ireo zany afarana ka miankina betsaka amin'le cours de change zany ny vidim-panafody dia zay no zava-misy zany amin'izao fotoana izao hoe misy zay fiakaran'ny cours de change zay kanefa tsy pihana fa tsy nisy ny fiakaran'ny vidim-panafody raha ny eny amin'ny tobim-pahasalamana mpanjakana manokana no resahana zany hatreto. Na izany aza
tsy maintsy isy fiantraikany amin'ny vidim-panafody ihany ny fitotonganan'ny ariary raha ny fanazavana azo. Tsy maintsy atao anefa ny fitsaboana mba hananana fahasalamana izay voalohan-karena araka ny fitenenana. Raha tsy hivina ny 70 isan-jaton'ireo fanafody ireo no afarana avy any ivelany ary ny 80 isan-jaton'ireo dia avy any Inde avokoa. Fanotanterahana androany maraina tetsy amin'ny Ipisakoron-drano ny fampahafantarana ireo tanora 520 voafidy ao anatin'ny andian'ny 10 amin'ny YLTP na ny fampiofanana ny tanora ho mpitarika tafiditra anatin'ny fandaranasa ny Frederic Eberstifunga raha ny fanazavana ny fahasahiana sy ny finiavana mandroso noho ny tsy afitanena azy ireo fanampanazavana. Ny 10 amin'ny YLTP ohatrany isa-taona avy amin'ny faritra isan-karazany eto Madagasikara. Tamin'ity indray mitorako ity maromaro kokoa ny antoko politika ao anatiny ao ary manamarika hoe miezaka ny YLTP amin'ity taona ity nindry mafimafy kokoa ny firotsahan'ny tanora mivantana eo amin'ny sehatra politika na dia eo ihany koa aza ny tanora avy amin'ny sehatra hafa, avy amin'ny syndicat, avy amin'ny sehatra fampahalalam-baovao, avy amin'ny seham-panjakana, avy amin'ny fiarahamonina société civile. Vaovao eo amin'ny lafiny fanatanjahantena miandry fatratra izay ho mpanazatra ny ekipa pirenena malagasy eo amin'ny baolina kitra ny mpankafy ankehitriny. Anarana roa no fantatra isafidianana dia i Malabary andrarezin'ny baolina kitra malagasy izay nitondra avy ny ekipa pirenena tamin'ny fotoan'andrany. Eo koa ilay Espaniola Gonzalo Moreno mpanazatra ny ekipa ny Knap Sport hitasy amin'izao fotoana hipetraka aiza ny safidy fanadina hoentiny Martson. Iray volana eo sisa dia ho fantatra ny anaran'ny firenena ifanandrina amin'ny Barea de Madagasikara. Eo ny fantsanana iakarana amin'ny dingan'ny famaranana na ny CAN 2015 izany. Taranja baolina kitra mazava ho azy. Eo ampiandrasana izay efa mivezivezy sy mahoraka eny anivon'ny tontolon'ny baolina kitra eto Madagasikara ny anarany izay mety ho mpanazatra ity ekipa pirenena malagasy ity. Raha ny hita sy ny tsapa eny amin'ny tsofin'ny piti sy ny mpakafy izay baolina kitra izay dia isan'ny tsara toerana inga Arsène Malabary, anisan'ny kitan'ny baolina kitra teto Madagasikara. Tsy vahiny amin'izany raha teo ihany koa izy eo amin'izay fitantanana izay efa nisahana izany tamin'ny fantsanany kanina taona 2012. Tsorina fa manana ny avo teknika ary tsy mena mitaha amin'ireo mpanazatra any ivelany ihany koa amin'izay fahaiza manao izay. Tao aorian'ny lalovany tao amin'ny Société dia nila ravinahitra tany ampitan-dranomasina nandritra ny taona maro i Malabary. Raha izay no mahakasika ny Malabary dia mandeha ihany koa ny tombatombana ny mety ilay Espaniola Gonzalo Moreno zay mpitantana sy mpanazatra ny ekipa ny Knap Sport ankehitriny no vinavina ny rehetra ihany koa. Hatreto aloha zany dia mbola mipetraka ny amin'ny hoe aiza ny kitan'ny baolina kitra malagasy mandray anjara feno eo amin'izay fampandrosoana ity kitra anisan'ny tsy mandeha amin'ny fanatanjahantena misy eto Madagasikara ity. Maresaka avy any ivelany kosa no maranantsika ny fampahalamba-baovao fanamboarana crêpe VAOVAO. Io no zava-bita miavaka entina aminao androany. Ponina 5 sy 400 ao Pays-Bas sy ponina 3 sy 700 ao Manchester, Royaume-Uni no niara-nientana amin'ny fanamboarana crêpe. Anisan'azy ny diplôma ny Guinness 4,4 ity sakafo miavaka ity. Fianakaviana ombambady amanjanaka, tompony andraikitra teo anivon'ny sekoly, mpiasa amin'ny orinasa samihafa, ponina ao Sheffield Pays-Bas. Miisa 5 sy 700 no niara-nisa lahy nanamboatra crêpe niaraka ka nanodina izany tsy akiato tao anatin'ny 30 sekondra. Karakara nahandro avy amin'ny firenena maro no nampiasaina teto ary natambatra fomba iraisana toy ny ao Royaume-Uni, Irlande, Australie, Nouvelle-Zélande ary Canada. Tanjona tamin'ity hetsika ity ny anamariana ny Mardi Gras mialohan'ny atrehanany 40 andro fifadikanana. Ranon-tantara, io fotoana io no tsy fihinana siramamy, atody, sakafo matavy sy be menaka, ialana amin'ny fakapana amin'ny sakafo matsiro ka ifantohana amin'ny fivavahana. Nanomboka teo no nipoirany andro ho an'ny crêpe, sakafo iarana mialohan'ny fepitaona, irosoana amin'ny fifadikanana. Anisan'azy ny diplôma ny Guinness iraisamponina ao amin'ny tanàna Sheffield Pays-Bas ity zava-bita miavaka ny raisany ity. Miavaka ihany koa etsika fanamboarana crêpe faharoa ity ho an'ireo ponina ao Rochdale, Manchester, Royaume-Uni.
ny mahatraritra 5 metatra ny velarana 2.5 cm ny ateviny ary milanja 3 taonina miisa 3,700 ireo nandray anjara tamin'ny fanamboarana ity sakafo ity tsy mbola fahita teo amin'ny tantara ity tranga iray ity noho izy nanamboarana lasitra manokana ho an'ilay crêpe andro iray dia ampy ny karakarana fanamboarana sakafo iray volana mialoha kosa no efa nanangonina ny fitaovana na ny lasitra na ny fatana ampiasaina na ny akora rehetra ilaina ary ny lafiny teknika eo amina andro mbola tsy azo tanterana eto amintsika ny hetsika toy izao vanim-potoana iray iraisan'ny rehetra ny fiarahana mihinana mofomamy rehefa fotoana miavaka na lanonam-panasana tsy mahazatra ny mizara sakafo faobe tahaka izao zary fandre matetika ao antsika malagasy ny hoe nofokena amin'ny tapiavanana na vary be menaka na vatomamy sy ranom-boankazo fomba mampanao malagasy ny fanatanterahana izany no samy manana mampiavaka azy no an'ny tsirairay dia mifarinatra ihany koa ny fiarahanao tamin'ny sampana fampahalam-baovao tamin'ity anio ity tomboky lasy tomboky vavy isaorana hatrany ianao niaraka taminay hatramin'ny farany mame fotoananao indray raha mpitso feloma tompoko Tino atao hoe dalina sany platy kabone madio mora diovina satria namboarina manokana ty kabone dalina sany platy ty hanamora ny fandehanany loto ho anampita tafika siny manodidina anosy zato feno arivo ambavady tokana sinisisa efa tonga eto aminareo ny kabone madio manatona anireto toeram-pivarotana ireto kabone madio misy karazany hafa maro isafidianana za yahay tapao ny hevitra raha te ho lasa millionnaire